Mpifidy miisa 173 alina no voarakitra ao anatin'ny fanavaozana lisitry ny mpifidy ao amin'ny fokontany tsarana nosy kely amin'izao izay ao anatin'ny vakiparitra A, B ary C sy birao mpandatsaham-bato 3. Tsy fantatra nefa na nahita-piakarana na tsy io lisitra io noho ny olana niseho tao amin'ny fokontany tamin'ny famaizan'ny birao fokontany tamin'ny fotoan'androny. Tonga eto am-pelantananay zany boky izay misy an'ilay anarany rehetrarehetra. Ka zay zao moa zany natany mihitsy zany zao manaran'ilay olona maty sy hoe efa mifindra atao anatin'ity lisitra ty. Satria zay taloha teo moa tsisy lisitra mihitsy zany taty aminay. Noho le tamin'ny taona tsaiky fino izy zay mahay moa tato anaty bureau tato dia mahay miaraka tamin'io zany le lisitra tato aminay ka zao zany zay vao nahazo dia efa manaran'ilay olona fa miala sy le maty zany zay amin'izao fotoana. Ary ny olona koa zany efa fa manentana foana koa zay hoe mba tongava mijery ny anaranao. Ankoatr'izany mahanika hatramin'ny 300 ny isan'ny taratasy ny etra taona 2024 izay efa miparitaka ny amin'ny mponina tsirairay ato amin'ny fokontany, ny amin'ny etrany trano sy ny etrany tany. Etra izay miantoka ny fampandrosoana ny tanàna. Dia mba manentana ny tompotrano zany zahay. Fa mbola misy zany ny etra tavela maromaro zato. Fa ny sasany indray efa maro koa zany ny lasa, fa ny mbola tsy lasa moa zany dia mangataka ny tompotrano zany mba ho tonga haka ny etra ny ety amin'ny biro fokontany. Amin'izao fotoana izao mahatratra 71 alina ny isan'ny mponina izay voatany an-tsoratra ato anivon'ny biro fokontany tsarana nosy kely. Raha mbola ao anatin'ny fanesorana anaran'ireo olona tsy tokony ao anatin'ny lisitra intsony ny fokontany. Mbola mandeha ihany koa ny fandraisana anaran'ireo olona anoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'ny révision annuelle.